Adventist World Radio. Lay feon'ny fanantenana. Tahaka ireo lalao hafa rehetra dia manana ny lalàna mifehy azy ireo mpilalao baolina kitra rehefa milalao baolina. Tsy mba enjehina mantsy ireo olona izay tsy mihazona baolina, fa ny olona mitondra ny baolina ka mety hanome izany ho an'ny namany hafa ihany no enjehina n'aiza lehany, na dia samy milalao eo ihany aza. Izay manana baolina ihany no tafihina. Eny ry mpiaino an-tsaina, toy izany ihany koa ny fiainantsika eto amin'ity tany-piadiana ity. Tsy mahafaly ny fahavalontsika mihitsy ny fitondrana ny baolina ho amin'ny fandresena, fa tsy maintsy enjehina isika. Raha toa ka mahatsiaro voaenjika ary ianao, voalatsa, fosafosaina, voaendrikendrika, voatositosika, ialonana sy ny sisa, dia tsaro fa eny amintsika izay ilay baolina. Noho izany, aza manaiky varian'ireo olona sasany amin'ny zavatra tsy misy dikany ka hatonga anao hamotsitra ny baolina indray, kanefa mbola tsy tonga eny amin'ny tanjona izay nikendrenao akory ianao. Aza mijanona mihitsy, manana faharetana amin'ny zavatra rehetra. Mifantoha amin'ilay tanjonao ambony indrindra, sao ho lava eo am-potitra ny fandresena ianao. Marina fa mety misy fotoana tsy hahafatin'ny baolina, saingy toy izo hatrany ny lalao. Aza manaiky ho resin'ireo karaza-tsakana eo amin'ny kianja, fa tratraro ny tanjona hibatana ny amboara. Ataovy araka ny fahendrena sy ny sitrapon'Andriamanitra ilay mpanazatra mahay avokoa ny zavatra rehetra. Raha mahatoky an'Andriamanitra ianao amin'ny fanatraranao ny tanjona izay napetraka ao niaraka taminy, dia ho tratranao izany tanjona izany, andresy ianao matoky azy. Amafisina ny tsy ambaratelo, raiso avokoa ny fedian'Andriamanitra mba hazonareo hanohitra amin'ny andro mahory, ary rehefa vitanareo avokoa dia hahafahatra ianareo mifaharary ka sikiany fahamarinana ny valahanareo, ary mitafiny rary no fiarovatratra, ary kiraroy ny fahavonona ny-panahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo. Ary ho fanampin'izany rehetra izany dia tany ny finoana ao ampinga izay azonareo hamono ny zana-tsipika amin'ny rehetra rehetra izay alefan'ilay ratsy, ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Filipianina 4:7-10 ka hatramin'ny 7:10. Amen. Sanandro mofunaina raisoamampu fazamalaina fartumuchani andriza.
ny ambasadora. Antukani famunzenau anizai mankatu nididi fuluti misulusulu mana radiani zeso numyadi zeso numyadi wanao kuapechawa mini nientandao fai sinumyadi wanao izarecha misakana izurana bauani euresena sinansuresena fai sinumyadi wanao zeso numyadi wanao kuapechawa mini nientandao fai sinumyadi wanao izarecha misakana izurana bauani euresena sinansuresena fai sinumyadi wanao myadi wanao myadi wanao. Taliliho amiko gety baiboly. Fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana. Samuel faharoa toko fa 4. Ny nanisanan'ny olona sy ny aretim-be nanjoa azy tamin'izany. Ary ny fahatezeran'i Jehova ny rehitra indray tamin'Israely ka dia nanome saina ny Davida izy hanao izay hahatonga loza amin'ny vahoakany hoe mandehana isaony Israely sy ny Joda. Dia hoy ny mpanjaka tamin'i Joaba komandiny miaramila izay teo aminy, mandehana mitety ny firenen'Israely rehetra hatrany Dana ka hatrany Berseba ary alamininareo ny vahoaka mba ho fantatro ny isany. Fa hoy Joaba tamin'ny mpanjaka, Jehova Andriamanitra ao any hampitombo ny vahoaka ho injato toy izao, na firy izy ka ho hitan'ny mason'ny mpanjaka tompoko izany. Fa hoana no hitiavan'ny mpanjaka tompoko hanao izany zavatra izany? Nefa tsy azon'ny Joaba sy ny komandiny miaramila no lavina ny tenin'ny mpanjaka. Ary Joaba sy ny komandiny miaramila ny voaka avy teo anatrehan'ny mpanjaka handamina ny lehilahy amin'ny Israely. Ary nitany Jordana izy ireo ka nitoby tao Aroera eo ankavanan'ilay tanàna afovoan'ny lohasahandrikany Gada dia nakany Jazera. Dia tonga tany Gileada izy, tany amin'ny tany ny Tatimahody na tany amin'ny tany lemaka voazo. Dia tonga tany Danajana izy ka nanodidina hatrany Sidona, ary tonga tao Tiro, tanàna mimanda, sy tany amin'ny tanànany Vita sy ny Kananita rehetra, ary dia nakany amin'ny tany atsimo izay any Joda hatrany Berseba izy. Ary no ny efa nitety ny tany rehetra izy, dia tonga tany Jerosalema rehefa afaka 9 volana sy 20 andro. Dia natolotro Joaba ny mpanjaka ny isan'ny vahoaka voalamina. Ka nisy 7 hetsy sy lehilahy mahery na atatsabatra tamin'ny Israely, ary 5 hetsy ny lehilahy tamin'ny Joda.
ary nieritreritra Davida namely azy rehefa voisany ny olona, ka dia hoy Davida tamin'i Jehova: efa nanota indrindra aho tamin'izao nataoko izao. Koa ankehitriny mifona aminao aho Jehova, esory ny eloko ny mpanomponao, fa efa nanao fahadalàna lehibe aho. Ary rano fo maraina Davida dia tonga tamin'ny Gada mpaminany mpahitany Davida ny tenin'i Jehova nanao hoe: mandehana ka lazao amin'i Davida hoe, izao ny lazain'i Jehova: zavatra 3 no apetrako eto anoloanao, koa fidio izay iray ataoko aminao. Ary Gada nakany amin'i Davida dia nanambara izany taminy ka nanao hoe: mosary 7 taona va no tiana ho tonga aminao eto amin'ny taninao, sa handositra 3 volana eo anoloan'ny fahavalonao ianao fa ho enjehiny, sa arety mandringana hatelona eto amin'ny taninao, koa saino sy hevero izay valo no entiko miverina any amin'izay naniraka. Dia hoy Davida tamin'ny Gada: indrisy, porotra loatra aho, aleontsika ho azo ny tanan'i Jehova, fa lehibe ny famindrapony toy izay ho azon'izay tanan'olona. Ka dia nasiany Jehova arety mandringana ny Israely noho ny maraina ka hatramin'ilay fotoana, ary dia nahafatesana 7 alina ny olona hatrany Dana ka hatrany Berseba. Ary nanintsitra ny tana ny tany Jerosalema ilay anjely handringana ny any, fa Jehova nanenina ny amin'ny loza ka nanao tamin'ilay anjely izay nandringana ny olona hoe: aok'izay, atsaharo ny tananao ankehitriny. Ary ilay anjelin'i Jehova dia teo amin'ny famolohany Araona Jebosita. Ary no nitany Davida ilay anjely namely ny olona, dia niteny tamin'i Davida izy nanao hoe: indro izaho no efa nanota, ary izaho no efa nanao ratsy. Fa ireo ondry ireo kosa, inona moa no mba nataony? Koa mifona aminao re aho, aoka ny tananao hamely ahy sy ny mpianakaviny raiko. Ary Gada nakany amin'i Davida tamin'izany andro izany ka nanao taminy hoe: miakara ka manangana alitara ho an'i Jehova ao amin'ny famolohany Araona Jebosita. Koa dia niakatra Davida araka ny tenin'ny Gada, arak'izay nandidiny Jehova. Ary Araona nitsirika ka nahita ny mpanjaka sy ny mpanompony manatona azy, dia nivoaka izy ka niankohoka tamin'ny tany teo anatrehan'ny mpanjaka. Ary hoy Araona: ahoana no ahatongavan'ny mpanjaka tompoko aty amin'ny mpanompony? Dia hoy Davida: hividy ny famoloana aminao aho mba hanorenako alitara ho an'i Jehova, hitsahara ny arety mandringana tsy hamely ny olona intsony. Fa hoy Araona tamin'i Davida: aoka ny mpanjaka tompoko, haka izay sitrany ka natitra izany. Ndreo ny omby ho fanatitra dorana, ary ny fivelezam-bary sy ny hazo amin'ny omby ataoko tay. Zany rehetra zany ry mpanjaka dia omeny Araona ny mpanjaka. Ary hoy Araona tamin'ny mpanjaka: Jehova Andriamanitra ho any, hankasitraka anao. Ary hoy ny mpanjaka tamin'ny Araona: tsia, fa hovidiko aminao mihitsy arak'izay tombam-bidiny ireo, fa tsy hanatitra fanatitra dorana ho an'i Jehova Andriamanitro amin'izay azoko fotsiny aho. Ka dia novidiany Davida sekely volafotsy 50 ny famolona sy ny omby. Ary Davida nanao alitara teo ho an'i Jehova, ka nanatitra fanatitra dorana sy fanatim-pihavanana, ka dia nekeny Jehova ny fifonana natao ho an'ny tany, ka nitsahatra tsy namely ny Israely intsony ilay arety mandringana. Tarika Roama. Teu alo, ale mi giuri pitu cifu.
feo ny fanantenana. Akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. Tsy mitsahatra ny manandratra fisaorana ilay Andriamanitra mpamonjy mpamorona antsika isika. Rariny loatra izany satria noho ny fahasoavany. Ny hoe fahasoavana moa dia fanomezana maimaim-poana omena izay tsy mendrika izany akory. Noho izany fahasoavana izany dia mbola velonaina isika ary afaka manohy ny fiarah-mianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny onjam-peo ny feon'ny fanantenana na ny radio adventiste manero an-tany. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantsoa. Andeha araka hivavaka isika. Raha inay izay ny an-danitro misaotra anao izay no ny tombonandro sy ny tombontsoa izay tsy mendrika anay mihitsy kanefa nomenao anay. Mangataka anao izay hamela ny heloka rehetra hanadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Tsy tianay ireny kanefa miverimberina aminay ka dia mangataka aminao izay Jesosy eo mba hanaly izany tanteraka aminay. Raha anokatra ny teninao izahay hianatra avy amin'izany teninao izany ny fahamarinana tianao ampitaina aminay dia sokafo ny sofinay, sokafo ny fonay ary ataovy mazava tsara aminay izay tianao ambara aminay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Isan'ireo vaovao mafaly ho an'ny kristianina rehetra ary mbola antony mahatonga ny kristianina ho tafajoro tsara hatramin'izao miamitombo ny laharan'izany kristianina izany dia ny fahalalana fa tena nitsangana tamin'ny maty tokoa Kristy. Ary izay rehetra maty tao anatin'ny fotoana mbola natsara ny fifandraisany tamin'izany Kristy izany dia antsoina hoe maty tao amin'ny Kristy, maty tao amin'ny tompo. Ireny olona ireny dia ho atsanga ny Kristy amin'ny maty koa amin'ny fiaviany fandrony eny amin'ny rahony lanitra. Fahamarinana mazava ao amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Ny fanontaniana mipetraka amin'ity anio ity ary ho valitsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra dia ny hoe inona ary ny tandindo ny hery ny fitsanganana amin'ny maty ao amin'ny Baiboly. Inona ny tandindo ny hery ny fitsanganana amin'ny maty ao amin'ny Baiboly. Tahaka an' Jesosy niditra tao am-pasana tamin'ny andro zoma izay fotoana nandevenana azy dia nitsangana tamin'ny maty izy ho
ho amin'ny fiainam-baovao ny andro voalohany amin'ny herinandro, dia tahaka an'izany koa ny batisa izay tandindo ny fiainam-baovao ho an'ny kristianina nateraka indray tamin'ny alalan'ny hery ny fanahy masina. Ny batisa izany no tandindo ny hery ny fitsanganana amin'ny maty, fa tsy ny fitandremana ny alahady. Ny fahatserovantsika ny fitsanganan' Jesosy tamin'ny maty na ny andro nitsanganan' Jesosy tamin'ny maty dia tsy fahatsoana, saingy tsy manafoana na mahasolo velively ny didy faefatra manao hoe mahatserova ny andro sabata. Azonao ataony mahatsiaro isan'andro fa nitsangana tamin'ny maty ho anao Jesosy, ary raha tsy nitsangana izy dia foana ny fonoantsika. Fa izany anton'izany akory tsy manafoana ny didy anankiray manao hoe mahatserova ny andro sabata. Ianao sy izaho dia samy mahafantatra tsara fa tsy tongatonga ho azy teto amin'ity tany ity, na iny famataranandro, na telefônina, na ny ordinateura, eny ampelantananao iny aza dia tsy tongatonga ho azy fa nisy mpamorona. Zovo ny tsy ilazanao ho adala raha miteny ianao fa tongatonga ho azy io, sendrasendra mazimazia no natonga an'io teny aminao. Nisy mpamorona iny ordinateur iny, nisy mpamorona iny famataranandro iny, nisy mpamorona iny finday iny ampelantananao iny, nisy mpamorona iny fiarakodia andehananao iny. Tsy tongatonga ho azy iny. Ianao izay namorona n'iny koa, ny olombelona izay namorona ny reny, dia mihoatra lavitra noho izany, nisy mpamorona tena mahay. Ary manome voninahitra n'io mpamorona io ianao, amin'ny mahampamorona azy anao amin'ny alalan'ny fitandremanao ny sabata ny Baiboly. Satria io sabata io raha vakinao Genesis 2:1-7 vao vita ny famoronana, dia napetrak'Andriamanitra io sabata io ho fahatserovana n'izany mahampamorona azy zany. Raha adinontsika mantsy fa Andriamanitra ny namorona antsika, dia ho adinontsika tanteraka koa ny mahandriamanitra azy. Dia napetrany izany. Sabata no teny ilazana ny andro fahafito amin'ny fiteny mihoatra ny 700, mihoatra ny 700 manerana an'izao tontolo izao. Sabota, zay no iantsonan'io sabata io amin'ny fiteny rosianina sy amin'ny fiteny ukrainianina ary amin'ny fiteny bulgarianina. Asa sabata kosa no ilazanan'izany no iantsonan'izany andro zany amin'ny teny arabo. Sabata amin'ny teny hebreo. Ilay antsontsika amin'ny fiteny anglisy hoe Saturday na sabotsy amin'ny teny malagasy na sabata. Tsy niova na oviana ny filaran'ny andro ao anatin'ny herinandro. Raha notanianao ireo manam-pahaizana manokana izay ikeny rehetra manero an-tany fa mifehy tsara ny fahalalana mikasika an'izany, ao amin'ny fitoerana azo antoka tahaka ny any amin'ny Royal Greenwich ny Angleterre sy ny Naval Observatory any Etazonia. Antitranteriny tantara amintsika fa nanova daty ny papa Grégoire fahavalo tamin'ny taona 226 taorian'i Kristy mba hantsiana ny fiovan'ny almanaka amin'ny fizaran-taona tena izy. Dia namoaka fanambarana ary izy fa ny andro manaraka ny alakamisy 4 oktobra 226 tamin'izay fotoan'izay, ny andro manaraka an'io izy dia ny zoma 15 oktobra 226. Ny elanelan'le andro no nahenany, fa ny andro zoma ihany no nanarakaraka ny alakamisy. Mario tsara fa tsy nisy fiatraikany velively teo amin'ny filahatry ny andro ao anatin'ny herinandro zany fanovana izany. Mbola ny zoma ihany no manaraka ny alakamisy, antitranterin' ary ny sabotsy ihany no manaraka ny zoma. Ary dia mbola ny alahady koa no andro voalohany amin'ny herinandro. Tamin'ny taona 770 dia nanoratra tany amin'ny pahay momba ny kintana ny astronome tao amin'ny Royal Greenwich ny pasteur Mark Finlay mba hahafantarany misibisy kokoa mikasika ny filaharan'ny andro tsy voaovaova ao anatin'ny herinandro. Tiako azo antoka mihitsy mantsy ho izy fa tsy misy ny fiovana. Dia toy izao ny voalaza tao anatin'ny taratasy izay nalefany.
tamin'ny Greenwich Observatory any Angletera zany. Tompoko, eo ampanaovana fikaroana mikasika ny tsy fiovaovan'ny filahatry ny andro ao anatin'ny herinandro amin'izao fotoana izao. Manampaizana momba ny kintana Eropeanina maro isan-karazany no milaza mazava fa tsy niara-piovana hatrany amin'ny andro fahagola ka hatramin'izao androntsika izao zany filarana izany. Izany hoe ny andro fahafito amin'izao herinandrontsika izao ihany ohatra no andro fahafito ny herinandro tamin'ny fotoan'andron'ny Baiboly. Ka dia mizara telo ny fanontaniako manohy ny taratasiny izy zany. Fanontaniana voalohany, inona no ambaran'ny fanadihadiana ataonareo raha ny momba izany tsy fiovaovan'ny filarana izany hatrany amin'ny andro taloha ny resahana. Fanontaniana faharoa napetrany dia ny hoe nisy fiantraikany teo amin'ny filarana io ve ireo fanovana hafa teo amin'ny almanaka tany amin'ireo taonjato maro tany aloha, nanomboka tamin'ny fanisana ny andro Julien ka hatramin'ny fanisana ny andro Grégorien. Ary ny fanontaniana fahatelo farany napetrany dia ity: ny fampitohy mivantana avy tamin'ireo andro fito tsy novana laharana nanomboka tamin'ilay sabotsy voalaza ao amin'ny fitantarana ny azo fijaliana ao amin'ny Baiboly ve ny sabotsy amin'izao fotoana misy antsika izao? Dia ny farana ny taratasiny manao hoe mankasitraka indrindra tompoko ary manantena ny hamalianareo tsy hoela ny taratasy Mark Finlay. Ary dia mario tsara ny valiteny nomeny manam-boninahitra miasa ao amin'izany toerana izany. Toy izao ny valitenin'ny taratasy avy tamin'ny ingay Tucker izay manam-boninahitra tompon'andraikitra amin'ny fanomezam-baovao ao amin'ny Royal Greenwich any Angleterre. Izao ny valiteny nomeny: tompoko, voarainay tokoa ny taratasy nalefanao tany amin'ny Astronomeur Royal ao Greenwich, koa ny angavian'ny tale aho hamaly izany. Mbola ny tanana ihany hatramin'izao ny filahatry ny andro fito ny herinandro, nanomboka tany amin'ireo andro ny andohan'ny fivavahana jiosy. Mety ho tafiditra ao anatin'ny fanapahan-kevitra mikasika ny fotoana sy ny daty ny almanaka ary nisan'ny taona ihany ireo manampahaizana mpandinika ny kintana. Saingy tsy tokony hisy ny antony hatonga ny herinandro ho voakorontana noho ny fanitsiana tao amin'ny almanaka, satria ny herinandro dia manaraka tsingerina ara-tsivily sy fiarahamonina ary fivavahana. Mandrakariva ho ihany ny toy ny valiteny, no nitoerin'ny fahefana jiosy tamin'ny fomba entitra dia entitra tokoa ny fiezahana nova izany filahatry ny andro ao anatin'ny herinandro izany, koa azona iantoka fa tsy nampiarina na oviana na oviana ny fanovana toy izany. Ny fanovana nanomboka tamin'ny almanaka Julien sy Grégorien teo anelalelan'ny taona 2,7 ka hatramin'ny taona 7,7 dia tsy natao anova ny filahatra ireo andro ao anatin'ny herinandro. Manao sonizany taratasy zany ingay Tucker, manam-boninahitra mpilaza vaovao. Mazava zany valiteny zany. Raha toa ka mbola miahiahy ihany ianao dia azonao jerena ny dictionnaire Webster's International Dictionary mikasika ny andro sabotsy. Zao no hitanao ao: andro fahafito amin'ny herinandro ny sabotsy. Ry mpiara-mianatra amiko, nitandrina sabata Adama, tandrina sabata Mosesy, tandrina sabata Isaia, tandrina sabata Jeremia, tandrina sabata Jesosy, nitandrina sabata avokoa ary Petera, Jakoba ary Jaona sy Paoly. Ary ianao mba ahoana? Manasanao hanaraka ny dia-tongotro Kristy marina tokoa, satria resaka fivavahana amin'ilay tompo mihery rehetra no resahana, fa tsy sanatria resaka antoko-pivavahana na fikambanana tsotra. Meteza hanetry tena hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra, satria izany sabata izany, zany ine no tomboka sehn'Andriamanitra hamantarana ny tena zanany. Ka raha ho avy tsy ho eny eny amin'ny rahon'ny lanitra izy, melohany evinindray ny amin'ny rahon'ny lanitra, dia tsy maintsy hiavaka tsara zay manana n'izany tombo-kase zany, zay tsy manana n'izany tombo-kase zany, zay tena zanak'Andriamanitra sy tsy izy. Mino fa hifidy ny hanana n'izany tombo-kase zany ianao, zay hamantaran'Andriamanitra fa zanany ianao. Amen.
tarika Jacqueline. AWR BP 700 Antananarivo 101 Madagascar. Téléphone 034 06 797 62. Mpanarahana ny fandaharana vokarin'ny radio feon'ny fanantenana ianao aza miala fa mbola mitoy ny fotoanantsika misaotra tompoko. alasarona fandalinana ny soratra masina mitohitohy iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana. dia ampifaliana indray no hiara-banay ianao ary mankasitraka anao mandrakariva miaraka aminay ao anatin'ity fianarana ny tenin'Andriamanitra amin'ny totoy ity. Miarabanao namana Kalipandriatsikivy. Miarabanao namana Nartina ary miaraba ihany koa ny mpiara-mianatra rehetra. Melohan'ny arahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra dia manasa anao izay mba hivavaka. Rainay eo izay ny an-danitra misaotranao izay menao fotoana afaka miaraka mianatra ny teninao. Ianao anome fahazavan-tsaina ho anay, anome anay hery ihany koa ahafahanay mahita ny sitraponao amin'ny alalan'izao dinidinika ara-tsoratra masina izao.
hita manokana ny typiainy tiany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Inona indray namana naritiana no lesona ianarantsika anio? Ny lohateny lehibe anankiray enoko fa mahaliananao dia ny hoe ny momba ny hoavinao, ny momba ny hoavinao. Azo antoka fa tena mahaliana tokoa izany. Tsikaritry ny Dr Patrisia sy David mirazaiko hoe tena niakatra ny retim-po teo amin'ny asa anatrehany. Amin'ny mampitsabo manam-pahaizana manokana momba ny ankizy azy ireo dia miatrika zaza maro ao anatin'ny fahoriana izy ireo. Nisarika manokana ny fahalianan'izy ireo nefa ny fahitana fa ny sasany amin'ireny zaza ireny dia tafavoaka soamantsara avy eo amin'ny olana nahazo azy, ary ny sasany kosa nefa dia tena resy tanteraka. Inona no antony? Ohatra, inona no antony mahatonga ny zaza iray mampiasa zava-mahadomelona kanefa ny iray hafa mandeha any an-tsekoly? Inona no antony mahatonga ny zaza ny beazina tao anatin'ny herisetra ho lasa mpanao herisetra koa rehefa lehibe kanefa lasa ray aman-dreny tsara fanahy kosa ny sasany amin'izy ireny? Nanao fikarohana nandritra ny fotoana maharitra i Dr Nozarex sy ny ekipany mba ahitana ny valin'ireo fanontanian'ireo. Hitan'izy ireo tao anatin'ny fandalinana nataony fa nisy toetra iray ny bahantoerana izay niverimberina ny seho an-trano teo amin'ireo ankizy tafavoaka avy eo anatin'ny ratra nahazo azy ireo ka afaka nanorina fiainana ara-pahasalamana indray. Inona ny tsy ambaratelony? Fananana fomba fijery fototra ny orina tamin'ny fibanjinana ny lafi tsara ny zavatra sy ny fanantenana teo amin'ny fiainana. Nampiavaka azy ireo zany ny fananany fanantenana. Mihoatra noho ny zavatra rehetra, ny fanantenana dia manampy antsika hiady amin'ny zavatra hafahafa raha sanatria tojo azy ireny sika. Indrisy fa mila fanantenana ny olombelona. Ahoana nefa no azahoantsika izany? Sarotra tadiavina eto amin'izao tontolo izao misy antsika izao ny fanantenana. Mandra-pijerentsika azy amin'ny alalan'ny fomba fijery ny faminaniana ara-baiboly. Ty taridalana ianarantsika ity dia mamakafaka momba ny faminaniana iray miavaka izay nitondra fanantenana lehibe teo amin'ny sambatan'olona izay tsy voisa. 500 taona teo eo talohan'ny nahaterahany Kristy no nanomezan'Andriamanitra n'izao tontolo izao tompo maso momba ny hoavy. Ary tamin'ny alalan'ny Daniela mpaminany no nanomezany an'izany. Naseho an'Andriamanitra meloa ny drafitry ny tantarany tany mandritra ny 500 taona. Nanomboka tamin'ny andron'ny Daniela hatramin'izao andro iainantsika izao. Tao anatin'ny nofony men'Andriamanitra ny Nebokadnezara mpanjaka ny Babilôna 500 taona lasa tany ho any zay no niandohany io faminaniana io. Nanakirotana tanteraka nyty mpanjaka ty ilay nofy. Kanefa tsy tsarony akory ilay izy rehefa taitra izy noho ny avy eo. Rehefa tsy naomby tamin'ny fanampiana ny mpanjaka hitadidiny nofy na ilaza ny hevon'ireo olon-kendry rehetra tao Babilôna, dia nisy tovolahy Hebreo anankiray. Izy io dia babo, antsoina hoe Daniela. Izy no niditra an-tsehatra, nilaza fa afaka mampafantatra n'izany zava-miafina rehetra izany ny Andriamanitry ny lanitra. Dia nijorona nolona ny mpanjaka ary zao Daniela ary nilaza tamin'ny mpasahiana hoe, ianao ry mpanjaka, nahita fa indro ny sary olona lehibe anankiray. Izany sary izany dia lehibe sady namirapiratra tsara. Nijoro teo anatrehanao izy ary ny tarehiny dia natahotra. Inoko sy antenaiko fa mba tia maky an'izany toko sy andininy izany miaraka aminay ianao ao amin'ny Daniela toko 2:1-30 hatramin'ny 5:30 ary novaka itsika. Daniela toko 2:1-30 hatramin'ny 5:30. Dia mitoy isika. Ny lohan'izany sary izany dia volamena tsara. Ny tratrany sy ny sandriny dia volafotsy. Ny kibony sy ny fehiny dia varahina. Ny ranjony dia vy ary ny tongony dia vy sy tanimanga. Nijery ianao ambara-pahisy vato voendaka nefa tsy nendahan-tanana ary namely an'ilay sary teo amin'ny tongony vy sy tanimanga iny ka nahatorotoro azy. Dia niara-torotoro ny vy sy ny tanimanga sy ny varahina sy ny volafotsy ary ny volamena ka tonga tony ny akofa eo ampamolona fahavaratra.
ary ny paondrivotra izy ka tsy nisy itoerany. Ary ilay vatokely namely ny sary dia tonga tendrombohitra lehibe na feno ny tany rehetra. Izay ilay voalaza ao amin'ny Daniela 2 ny 1:30 hatramin'ny 5:30. Izany hoe rehefa jerena indray mitompo maso izany ilay sary olona lehibe na manankalebandriatsikivy dia toa mifandray kely ihany amin'ny fitadiavana fanantenana kehitriny, saingy andraso kely aloha. Ahoana ny fanazavana azy? Andeha ho jerentsika ny fanazavana n'io faminana io. Zao no fanazavana nataon'ny Daniela mpaminany rehefa avy nilaza momba ilay zavatra hitany tao anatin'ny fahitany tamin'ny Nebokadnezara mpanjaka izay tena talanjona tokoa. Daniela 2:5:7. Daniela 2:5:7. Izany ny nofy ary olazaina eto anatrehan'ny mpanjaka ihany koa ny heviny. Inona ary no asehon'ilay loha volamena? Fa efana inona teto amin'izao tontolo izao no nilazain'i Daniela tamin'ny mpanjaka fa asehon'ilay loha volamena. Izao no ambaran'i Daniela, Daniela 2:5:7-7. Ianao ry mpanjaka izay mpanjakan'ny mpanjaka sady nomen'Andriamanitra ny lanitra fanjakana sy hery sy fahaleovana ary voninahitra, ianao izany loha volamena izany. Izany hoe izao no lazain'i Daniela tamin'ilay mpanapaka ny fanjakana lehibe indrindra teto amin'izao tontolo izao, ry Nebokadnezara, milaza aminao Andriamanitra hoe i Babilôna fanjakanao no aseho an'ilay loha volamena amin'ilay sary olona. Raha amin'ny fomba fijery maha-olombelona izany na manankalebandriatsikivy dia toa fanjakana haritra mandrakizay Babilôna. Inona nefa voalazan'ny faminaniana fa iseho manaraka? Tsy haritra mandrakizay Babilôna raha ilay faminaniana ny jerena, satria nizarazara ilay sary olona lehibe izay hitan'ny Nebokadnezara. Satria ny manaraka dia tratra sy sandro volafotsy. Ny 7:7 dia zao no ambaran'i Daniela, Daniela 2:5:7. Ary manarakaraka anao dia isy fanjakana hafa hitsangana ambany noho ny ianao. Tanteraka tokoa ny faminaniana avy amin'Andriamanitra rehefa rava tanteraka ny fanjakan'i Nebokadnezara tamin'ny fotoana nandresen'ny Kirosy mpitarintafika Persiana ny fanjakana Babilôniana ny taona 7:7 talohan'ny Kristy. Ny tratra sy ny sandro volafotsy zany dia maneho ny fanjakana Mediana sy Persiana izay fanjakana iray hafa lehibe. Inandray ary no aseho andreo ampahany amin'ilay sary olona lehibe raha hitantsika teo ny hoe loha volamena, ny tratra sy ny sandro volafotsy, dia tonga indray isika ny amin'ny ambanimbany kokoa amin'ilay sary olona lehibe dia ny kibo sy ny fihevarana. Inona indray no aseho an'io ampahany io amin'ny faminaniana? Ao amin'ny 7:7 ihany. Ary isy fanjakana fahatelo koa izay varahina sady anam-pahefana amin'ny tany rehetra. Ny fanjakana Greka izany no aseho an-tsara eto amin'ny alalan'ilay kibo sy fihevarana. Ny babon'ny Aleksandra lehibe mantsy ny Mediana sy ny Persiana dia lasa fanjakan'ny Greka indray izany no fanjakana fahatelo lehibe indrindra teto amin'izao tontolo izao. Io fanjakana io dia nanapaka nanomboka tamin'ny taona 1:300 ka hatramin'ny taona 9:100 talohan'ny Kristy. Ataorin'ny kibo sy ny fihevarana dia tonga eo amin'ny ranjovy isika. Izao no ambaran'i Daniela, Daniela 2:2:7. Daniela 2:2:7. Ary ny fanjakana faefatra dia ho mafy toy ny vy, fa toy ny vy manorotoro sy mahamongomongo ny zavatra rehetra, ary toy ny famakivaky ny vy ireo rehetra ireo, dia toy izany no hamakivakiany sy hanorotorony azy. Taorin'ny nahafatesan'ny Aleksandra lehibe dia nianaleny ny fanjakany ary nizara ho antoko maro samihafa mandra-pandresin'ny Roma fanjakana vy ny Grika tamin'ny taona 9:100 talohan'ny Kristy tamin'ny ady tany Pidina. I Agosto Kaisara no nanapaka ny fanjakana Romanina tamin'ny fotoana naterahan'i Jesosy 2 taona lasa izay. Lioka 2:2:1. Velona tao anatin'ny vanim-potoana naseho tamin'ny alalan'ny ranjovy Kristy sy ny apôstôlina. Tsy salasalana fa atao an-tsainy Gibon manampahaizana ara-tantara tamin'ny taona 140 io faminanian'i Daniela io, fonizina noratra hoe ilay ampahany volamena na volafotsy na varahana
izay nentina naneireo fanjakana samihafa sy ny mpanjakany dia samy resin'ny fanjakany Roma avokoa. Sainy kely amin'ny fijery maha-olombelona ne ao anatin'ny fotoana fohy de fohy io faminaniana io. Ahoana ary nafahany Daniela izay velona tamin'ny vanim-potoanany Babilôna na mantatra nisan'ny fanjakana izay ifandimby mandritra ny taonjato maro amin'ny ho avy. Iza amintsika ary mety malala izay amidin'ny olona eny an-tsena amin'ny herinandro manaraka fotsiny aza. Efa sary-patarina izany na manankalebandriantsikivy. Tena marina izany na manaritiana. Kanefa Babilôna, Medo-Persiana, Grika ary Roma dia tena ny fanaraka araky ny voalaza ara-paminaniana mihitsy tahaka ny filaharan'ireo zazam-pankatoa eny amin'ny tokotany-pianarana. Mifeno avy Andriamanitra. Afaka manana fanantenana miorina midrafitra lehibe nataony ve tsika? Eny, tsy ampysalasalana tokoa ny valiny. Mifeno avy Andriamanitra ary afaka manantena fanantenana ny amin'ny fitantanana isika. Hotaperitsika aloha ny amin'ny anio na manankalebandriantsikivy. Misaotra anao ny araka taminay teto ho faranantsika mivavaka ary ho toizantsika amin'ny manaraka. Hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, misaotra anao zay satria ariarinao ny tantaran'ity tany ity noho ny fitiavanao anay. Ampio izay hitoky aminao ary anantena fa anavitra anay tokoa ianao. Ampio izay ho tiatrano ny teninao, andinika satria misy zavatsoa izay voarakitra amin'ny teninao ho famonjenanay. Ampahirizo ny mpiara-mianatra rehetra, taio ny fiainan'ny tsiraray avy. Mety izy ianao mamindra fo, anasitrana ireo marary ary anome fahasotoana ireo izay mety malaina amin'ny fianarana ny teninao. Aoka ny teninao anakirao aminay, anovanay ka anahaka an'i Jesosy izahay. Dia amin'ny anarany no angatanay izany vavaka izany. Amen. Sambatrizay manananao piai salipamunji satri maeri ilay tananao layani mahavonjy na dia maro azy afavalo mitady aningotrany aikio ny tananao ihany no Kimbiano ayam milalakumbako nada maro azy afavalo mitady aningotrany aikio ny tananao ihany no kimbiano ay amilalakumbako Darika ny salama. Lai 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 la lai lai la 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 somebody no vidura fiaina no bisatiku ifana no la vida chamisa na de mazu Sambatrizay manananao pitondra ny fiainana isatriko efa nananao lahery atramizay na dia maro azy rafavalo manitona ialaminao ny tananao ihany no Kimbiano ayam mifankampanay na dia maro azy rafavalo mitady aningotrany aikio ny tananao ihany no kimbiano ay amilalakumbako
fanateninao no fahamarinana. taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny feony fanantenana sy ny departementany sekoly sabata. lesona vaovao indray no misokatra ho antsika mandritra ny andro vitsivitsy. Ny lohateny dia manao hoe ny tononkira-pitiavan'ny mpanjaka, ny tononkira-pitiavan'ny mpanjaka, ny mpanjaka Solomona no resahana eto. Fa mialohan'ny hidirantsika amin'ny tsipiriany dia manasanao mba hiaraka hivavaka amiko. Raha izay ny an-danitro misaotra anao izay satria tsy tratry ny saina ny fahasoavana atobaka ao amin'ny fiainana isan'andro, ny famelan-keloka, tombonandro, ny fiarovana sy ny maro tsy voatanisa. Aza vela andalo fotsiny aminay ireny tombotsoa omenao anay ireny, tsy tongatonga ho azy ireny fa fanomezana, fanomezam-pahasoavana avy aminao ho anay izay tsy mendrika ny hahazo izany akory. Fa noho ny fahasoavanao sy ny fitiavanao anay dia nataonao anay izany satria tianao ho tonga amin'ny fahafenoan'ny fibebana tanteraka ny fiainanay. Raina eo, raha hianatra ity teninao ity indray zahay, hianatra aloha hevitra vaovao mahakasika ny fitiavana ao anivon'ny fanambadiana, dia mangataka anao mba hamindra fo sy hampianatra anay mikorontana ny akamaroan'ny tokantrano no ny asan'ny Satana izay avelana hiasa eo amin'ny fiainanay. Mamelany eloko isa-tokantrano tompo, mamelany eloko rehetra dia meteza ianao hampianatra anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny andininy izay no fantenana mba ho atao tsianjery moa dia hitantsika eo amin'ny tononkirany Solomona toko 7:5. Tononkirany Solomona toko 7:5 izay mivaky tahaka an'izao: ataovy toy ny fanomboka-se ao am-ponao aho sy toy ny fanomboka-se eo an-tsandrinao, fa mahery toy ny fahafatesana ny fitiavana, masika tahaka ny fiaina tsy hita ny fahasarotam-piaro, ny lelafony dia lelafo midedadeda, eny lelafony Jehova. Avy antsika indray mandeha: ataovy toy ny fanomboka-se eo am-ponao aho sy toy ny fanomboka-se eo an-tsandrinao, fa mahery toy ny fahafatesana ny fitiavana, masika tahaka ny fiaina tsy hita ny fahasarom-piaro, ny lelafony dia lelafo midedadeda, eny lelafony Jehova. Tononkira ny Solomona toko 7:5. Ao anatin'ireo vanim-potoana manamarika ny fiainan'ny akamaroan'ny olona eto tany ny fanambadiana, ary anisan'ny lehibe indrindra mihitsy azy izany fanambadiana izany. Misy koa anefa ireo izay nifidy ny tsy hanambady no ny antony samy hafa, izay safidy ara-dalàna tsy melohy ny tenin'Andriamanitra velively. Tsy ny olon-drehetra arak'izany no miditra amin'ny fanambadiana, fa ho an'ireo izay miditra amin'izany kosa dia tsy maintsy lazaina fa mitondra fiaikana manokana, nefa koa tokony hitondra fitahiana manokana amin'ny fanambadiana. Anisan'izany fitahiana izany ohatra ny firaisana ranofo izay resahana ato anatin'ny lesona. Fanomezana avy amin'Andriamanitra izany, ary izy mihitsy ny namorona ireo tova ahafahan'ny olombelona mpivady manao firaisana ranofo. Anisan'ireo faneho-pitiavana lehibe izany fanomezana avy amin'Andriamanitra izany, fa amin'ny fotoana sy ny toerana tokony hanaovana azy, izany hoe ao anatin'ny sehitry ny fanambadiana. Ny Baiboly dia tsy manohitra ny firaisana ranofo velively. Ahoana moa no isian'ny taranaka raha tsy misy ny firaisana ranofo? Nitsodrano ny Adama sy Eva ho maro anaka aza Andriamanitra. Ny fampiasana tsy araka ny tokony ho izy ny firaisana ranofo
no tsy ekeny ny tenin'andriamanitra fa tsy ny firaisana ranofo akory no fahotana. Iray amin'ireo boky ao amin'ny baiboly tsy dia be mpamaky loatra kanefa mirakitra afatra mahasoa antsika mahatoa nosoratana ao anatin'ny tenin'andriamanitra ny boky Tononkirany Solomonina. Boky izay milazalaza ny amin'ny fifandraisana misy eo amin'ny vehivavy ampakarina ilay Solemita sy ilay Tiny izay tsy iza fa ny mpanjaka Solomonina, ilay olona voalaza fa nomena fahendrena manokana, nomen'Andriamanitra fahendrena manokana satria nangataka an'izany taminy. Maneho ny zava-miafy ny fifandraisana akaiky misy eo amin'ny olombelona sy ny fifaliana ao anatin'ny fitiavana ifampizaran'ny mpivady eo anivon'ny tokantrano zany boky Tononkirany Solomonina izany. Na dia oharina matetika amin'ny tandindo ny fifandraisana misy eo amin'Andriamanitra sy ny olony sy ny fifandraisan'ny Kristy amin'ny fiangonana aza ny Tononkirany Solomonina, ary zany tokoa dia tononkalo miresaka momba ny fitiavana eo amin'ny samy olombelona mpifankatia mihitsy aloha zany, izay hita eo amin'ny fifandraisan'ny lahy sy ny vavy ao an-tokantrano ao. Mirakitra lesona be dehibe zany boky izany, ary nosoratana mba ampitanana zany afatra zany amintsika. Hitrandraka an'izany sika mandritra ny andro vitsivitsy. Ho jerentsika ny fomba niresahany testamenta taloha ny fanambadiana. Misy tombontsoa be dehibe ho raisintsika avy amin'izany, ka dia manasanao zay mba hanjoy hatrany zao fiarah-mianatra ny tenin'Andriamanitra miaraka amin'ny radio ny feony fanantenana izao na ny AWR. Manao mandra-piona vetivety ary ny mpiara-mianatra aminao Elian Andriamitanso. Adventist World Radio, the voice of hope. Tapitra treto ny fiarahanao tamin'ny radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Azonao atao ny mamerina miaino na maka mahimaimpona ny fandaharana narahanao teo amin'ny fotoana rehetra ilanao azy. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org. Mandrapitafa indray ary.